Miarabanao tompoko lasy tompoko vavy manaraka tsy tapaka ny fandarana izay vokariny sioka eto amin'ny marchefy enina amby zato rehefa fotoana tahaka izao moa dia ny fandarana politisy no miaraka aminao tahaka mahazatra dia Andriamatoa Harjaona Andriamoraniaina sy ny tenako Sonia Famezantsony manolotra amin'ny fandaharana. Miarabanao Andriamatoa Niaina. Dia miarabanao Sonia dia miaraban'ireo mpanaraka antsika rehetrarehetra ato amin'ny sioka ihany koa ato amin'ity fandaharana politisy ity. Tahaka ny mahazatra ihany koa moa dia mandray vahiny foana ny fandaharana ho amin'ny an'io dia hiopana bebe kokoa amin'ny resaka hoe fitantanana ny tanànan'Antananarivo sy ny politika izay ao amin'natin'ny tanànan'Antananarivo indray ny fandaharana. Ramatoa Clémence Raharinirinina izay mpanolontsaina ny tanàna no vahiny. Miarabanao Ramatoa Clémence dia misaotra anao sahady nanaiky ny vahiny tato amin'ny fandaharana politisy. Miarabanao Ramatoa Sonia dia miarabanao Andriamatoa Niaina, miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana politisy dia antenaina fahaliana ny resadresaka androany. Ao anatin'izay resadresaka izay amin'ny mampanolontsaina ny tanànanao moa maro ireo zavatra fantatrao mahakasika an'izay hoe tanànan'Antananarivo izay. Nampimemenina ny olona ny hoe tsy fahazahoan'ny mpiasany eo anivon'ny tanànan'Antananarivo karama makaiza marina zany le tena vola eo anivon'izay CUA izay satria raha hoe ny renivohitr'i Madagasikara no tsy manana vola toa ohatry mampametram-panontaniana ihany izay. Fanontaniana betsaka mpametraka tokoa izay resaka hoe karama ny mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo izay io resaka karama io moa zany dia tsy voindray mandeha fa saika tao anatin'ny volana maromaro dia nahitana fahatarana foana ny fandraisan'ny mpiasa eo anivon'ny tanànan'Antananarivo an'izany ary efa betsaka ireo menimenina. Tamin'ny roa volana lasa ary zay dia efa taty amin'ny 520 volana aorian'le tokony andraisana karama zany no nivoaka ny karama ho an'ireo nandray bon de caisse. Dia araka anteneniko teo miteraka fimenomena ho an'ny mpiasan'ny commune izy io ny fototr'olana zany dia mazava loatra resa-bola no antony mahatonga le fahatarany karama. Zaraiko roa le hoe inona le olana voalohany indrindra aloha zany resaka recette na ny fidiram-bola ny commune. Raha ny nambara zao taminay mpanolontsaina dia hoe 720 miliara ariary ny teti-bola. Ny commune zany ny réalisation zany hoe tena vola niditra ho an'ny commune zany tamin'ny taona 2020 sy 2021 raha ny voarakitra ny anatin'ny budget primitif nefa zany naroso teo anatrehanay dia manodididina ny 90 miliara ariary. Zany hoe misy elanelana be manodididina ny 90 miliara ariary zany ny tombatombana ho an'ny vola miditra sy ny tena réalisation na ny tena vola miditra marina ho an'ny tanànan'Antananarivo. Inona no antony mahatonga an'izay dia iny moa efa resahanay mpanolontsaina foana misy maromaro zay no mijoro mikasika an'ity resaka SMGD ity sy ireo société samihafa izay natsangana eo anivon'ny fididiana ny tanànan'Antananarivo. Maromaro ny société izay natsangana eo anivon'ny fididiana ny tanànan'Antananarivo izay tsorina hoe tsy nanara-dalàna nametrahana azy ireny. Ho an'ny SMGD manokana zao dia sady sahany ny resaka vola amin'ny commune amin'ny ankapobeny zany hoe raha ny voarakitra ny anatin'ny fifanarahana ny raha ny commune sy ny SMGD dia hoe ny SMGD no miandraikitra ny ino moa zany fandraisana anireo volan'ny commune zany. Izy zavatra tena tsy manara-dalàna satria tena hoe fahefana feno ananan'ny fanjakana zany dia raha ny hoe toetsika hoe amin'ny commune zany dia ny commune no manana ny fahefana feno amin'izany dia nefa zany lasa raisin'ny SMGD. Rehefa miresaka amin'ny tale moa zany eo anivon'izany SMGD zay dia lazaindry zareo fa hoe mbola voan'ny parking sy ny tsena zany no ampahany amin'ny tsena no efa niraisina zany raisin'ny SMGD hatreto. Fa ny vola rehetrarehetra zany hoe le recette fivola miditra dia mbola hoe tsy noraisiny SMGD. Ny fifanarahana nefa dia mazava hoe ny SMGD dia omeny ny commune fahefana anao an'izay fandraisana ny volan'ny commune izay aviriko ihany no teneniko tery anoloana hoe tsy manara-dalàna izany satria raha ny fifanarahana nataon'ny commune sy ny SMGD izay marina fanampandalovana teo aminay mpanolontsaina ary nolaniny ireo mpanolontsaina maro an'izy izay miara-dalàna amin'ny fitondrana fa ho anay dia tsy manara-dalàna le izy dia ny voarakitra ao anatin'izany dia hoe ny 300 vola miditra dia arotsaky ny commune makany amin'ny SMGD ho an'ny parking zay. Fa ho an'ny vola ambiny kosa dia efa 900 dia rehefa aveo mialatsiny diso kely zay ny 300 ny vola miditra rehetra
no reversen'ny commune mankany amin'ny smgd fa ho an'ny parkina dia ny enimpolo isanjato no alefan'ny parkina alefan'ny commune zany mankany amin'ny smgd ohatrohatr'zay zany le fifanarana de zay zany isan'ny nde ataontsika hoe fanazavana azo entina mikasika an'le resaka olana rabola eo anivon'ny fiadidina an-tanàna akoatran'zay raisiko ohatra fotsiny ty resaka etra ty nanapa-kevitra ny fiadidina an-tanàna ampiakatra lafo be tena hoe tsy tanonono fampiakarana le resaka etra trano moa zany tena resahany eto zahay mpanolontsaina de nyteny aleo ajaina ny lalàna satria ny lalàna de mazava hoe telopolo isanjato eo rehefa satria misy commission zany tokony atsangana atao hoe commission municipale de io commission io tokony mamaritra hoe firy isanjato marina ny tokony fiakarana ny resaka etra tsy natsangana nefa n'le commission de rehefa tsy natsanganareo le commission zay aloha zany tsy nahita zay commission tsangana fa rehefa aveo milazaindrareo fa nitsangana ihany le commission de magaganay zany hoe commission inona no nitsangana teo de rehefa tsy mitsangana ny commission de raha ny tokony hoe zany tokony hoe telopolo isanjato ihany ny fampiakarana etra tokony voafaritry ny lalàna zany de nefa ny zavatra misy tsy nisy an'izay telopolo isanjato zany satria milaza moa zany ny be ny tanàna hoe telopolo taona tsy nisy fampiakarana etra mihitsy de nefany ny etra zany tokony hiakatra 5 isanjato isaky ny telo taona de eo zany ny anaovanaovana le kajikajy hoe raha ohatra zany ka tsy nisy an'izay fiakaran'izay de tokony hoany manodidididina ny tsy telopolo isanjato fa 5 isanjato zany ny tokony fampiakarana etra farafabetsany de nefany ny zavatra hita dia tonga de nampiakarana 4 isanjato 5 isanjato de 500 isanjato farafakeliny zany hoe 100 isanjato zany hoetro de rehefa niakatra be le etra de tsy nandoa etra ny olona dikan'izay tsy misy volany commune zay zany ny zavatra misy fanazavana tsotsotra sy fohifohy mikasika an'izay resaka hoe olana amin'ny resaka volany commune zay zany ka mahatonga le karama ho tara eo ny resaka fitantanana ny volan'ny commune fa nde taoko isan'ny natonga nao mpitarika ny ekeny maro ny fiarovanao ny tombontsoa manokana ny mpitondra taxi teto amin'ny tanàna ny renivohitra Antananarivo dia teamerina ako ny hoe rehefa tonga teo anatin'ilay andetako hoe andraikitra mampanolo-tsaina ny tanàna Antananarivo hoe ianao hitanao hoe ny tsara ve le asan'le fanaovana taxi eto Antananarivo ka afa-po kokoa le olona de taoko hoe nametraka fitokisana betsaka taminao amin'le fahazonan'le andraikitra sa ny ratsy kokoa le izy amin'izao fotoana izao de teametraka aminao ako ny hoe ahoana ny fahafahanao miaro an'izay taoko hoe olona mpanaraka fototra anao zay zany marina tokoa fa ny tenako akoatra mampanolo-tsaina de filohan'ny fikambanan'ny taxi na Antananarivo renivohitra ary io ny andraikitra tena hoe efa nanomboka tamin'ny 2024 no nandraisako azy raha ny eritreretina tokoa tany am-boalohany satria io moa amin'ny resaka politika de ngambany tsy zoviana maro hoe matoa ianao miditra anatin'ny politika de misy zavatra eritreretinao de raha ny eritreretina manokana ho an'ny tenako de hoe isan'ny atomingeza be mety ho ananana le traikefa amin'ny resaka fitaterana ka ahafahana mitondra an'izay fanatsarana izay tsorona aloha ny marina hoe mbola mila fanatsarana ny sehatra ny taxi marina zay ary zay fanatsarana izay dia efa narafitray ho boky kely namena ny teo anivo ny fiadidina ny tanàna Antananarivo rehefa nanapa-kevitra zany hoe nisy an'le fifampiresahana sy fifanarahana tamin'ny teo anivon'ny volomboasary moa zany na ny IRK hoe mirotsaka ho mpanolo-tsaina an-tanàna ny tena de olo-kafa zany no nampandreketin'ny zareo an'le sehatra ny fitaterana na de izay aza no fampiresahana tany am-boalohany de tsy nampanina ny tenako ihany moa zany zavatra fa de momeko azy ireo ny boky izay mirakitra ny pitsopitsony zay zavatra tokony azo atao anatsarana ny sehatra ny taxiville no mampalahelo ao anatin'ny zava-misy de hoe ireo teboka rehetra izay nosoratana atao anatin'izany boky zany na tsy narahana satria lasa fijerena olona zany ny zavatra nisy am'le fitantanana tsy resaka fijerena ny vahoaka na mpitatitra fa tena hoe fijerena n'lay olona zany hoe le olona resako zany ny tenako satria ngamba mafantatra reo tsara fa ny tenako sy ny be ny tanàna tsy fakahazo mihitsy hatram'izay ka hatram'izao de lasa olona zany no nijerena tao anatin'izay de ninina tsy ndrarahina ilay proposition na soso-kevitra na tolo-kevitra zay naroso
de araka nyteneniko teo a misy teboka maromaro ao anatin'izany andray ohatra zao a hoe tokony ho atao ny fanafainganana ny resaka mutation na ny famondrana anarana ny fiara satria io zany de isan'ny blocage ho an'ny mpitatitra ny fahafahan'le olona mantsy manao ny mutation a rehefa misoratra amin'ny fiara de ahafahany misitraka nyreny fampindramam-bola amin'ny banky ireny de ahafahany a manatsara zany satria rehefa misitraka nyreny tosika na tohana avy amin'ny banky ireny izy a de afaka manatsara de nosoratana zany tany anatin'ilay proposition hoe mba accélérena le resaka mutation a zavatra tsotra kely anie zany maninona ny any amin'ny de ataontsika hoe mutation na fiara eny any amin'ny centre immatriculateur mahavita an'izany ao anatin'ny herinandro a maninona ny commune hatram'izao tsika amin'ny teny zao mbola tsy misokatra foana ny mutation an'ny taxiville ny licence zany resako de zay zany le lenteur administrative zay zany efa tsikaritra hatram'izay hoe io isan'ny frein na sakana tsy ahafahana manatsara de isany nataonay ho sosokevitra zany zavatra any ny zavatra misy a araka teneniko teo zao mandraky tia ny androany nanomboka tamin'ny efa taona zao efa ho presque efa taona nateo anay fifarana ary zao mondanay a tsy nisokatra mihitsy ny mutation en taxiville tena fananina ary tsy mbola nisy ohatry ty hatram'izay ohatran'izany koa zao ny resaka changement de matériel mety be dehibe ny menimenina ny mpanjifa ny menimenina hoe ratsy ny taxi sy ny sisa reo taxi reo de te anova an'ireny matériel na reny fiara izay entiny reny a tonga amin'ny commune ny dossier bloqué ao satria tsy mandeha le changement de matériel zany zao isan'ny sosokevitra narosinay isan'ny narosinay ihany kio zao a ny resaka taxi moto fantatrareo tsara zay tena nanteny mihitsy tao anatin'izany tolokevitra izany hoe aoka enjehana ireo tsy manara-dalàna ary arovana ny manara-dalàna tsy ekena io resaka taxi moto satria efa nisy io tamin'izany fotoana fa ny confinement na ny covid zay nisy teto no isan'ny tena nampirongatra an'io tsy hoe tsy nandraisana tsy nenona fotsiny izahay a fa vao maika aza nomena alalana ilay sehatra izay nanovana fitarainana de manontany moa ianao monsieur Niaina hoe nitondra zavatra tsara ve ilay nampanolotsaina na hoe mahatao amin'ny filan-kevitra ny tenako a dia niezaka ny tena mampanolo-tsaina tokoa na ampafantatra nyreo fampanantenana sy ireo zavatra tokony ho atsaraina ao anatin'le sehatra fa araka amin'ny teneniko teo ary iverenako ihany a lasa olona no jerena dia lasa zavatra tokony hiatsara hijerevana ny tombontsoany maro anisa lasa olo-tokana no natao nanaovana fixation moa zany mialatsiny am'le fiteny frantsay de tsy nitaterahana mihitsy de zao zany zao am'zao tsika amin'ny teny zao de sahirana ny taxiville vao maika raha niainga tany amin'ny hoe tsy haiko teboka tokony mandeha makany amin'ny b de niemotra indray niemotra any amin'ny aprime indray zany zao ny situation misy am'resaka fitaterana taxiville eto Antananarivo ianao moa zany hoe manohatra tsy mankasitraka loatra izay hoe atao hoe taxi moto zay nefa raha zoina koa ny jerenena ny zava-misy ianareo amin'ny taxiville ihany ohatra ny hoe mamevana ilay taxi moto satria raha hijery fotsiny zao ny frais mandeha amin'izany taxi zany be da be ny olona memena raha hoe miala eny fasankarana hoe eny Ambohipo misy miteny hoe mitovy amin'ny frais fianaratsotana ihany le izy ko tsy alohan'ny olona ihany ve mandeha an'le taxi moto nareo ihany zany ve ny ohatrany hoe manosika an'le taxi moto azo toerana kokoa satria raha mandeha taxi moto zy mety hoe tsy ohatr'izay ny vola alohany nefa any amin'ny taxiville lafo koa le zavatra tsika zany ao anatin'ny eto zany ny teny amin'ny mampanolo-tsaina sy amin'ny filohana rafitra fitaterana tsika zany raha Antananarivo ndresantsika ary capitale renivohitra de tsy maintsy tsika mijery ny lafiny hoe lalàna aloha ny resaka taxi moto mantsy de zay tenenao zay be dehibe no miteny an'izay de tonga am'le fitenenana zany hoe te hiaina ao anatin'ny moramora ve zany tsika fa le lalàna zany ahoana zany lay lalàna izay misy zahay manokana tsy hoe manohatra n'le taxi moto hoe manohatra be fatany fa ny anay ny lalàna ny anay no atsainay ny lalàna de milaza hoe arrêté en 74 tamin'ny taona 76 izay manan-kery hatramin'izao mandrindra ny resaka fitaterana amin'ny ankapobeny manerana ny Repoblika Madagasikara de voafaritra mazava hoe ireto ihany no mahazo alalana anao ny asa fitateram-bahoaka ary ao anatin'io arrêté io de voafaritra mazava hoe hatramin'ny olombelona ka hatramin'ny fitaovam-pitaterana de voajery amin'ny pitsopitsony sy amin'ny antsipiriany aka ohatra zao ohatra ny taxi misy anahy de voafaritra mazava hoe manahoana ny resaka pneumatique manahoana ny resaka carrosserie manahoana ny resaka
ina moa zany ny resaka intérieur ny fiara, manao ahoana ny resaka jiro, manao to ndretrarehetra zany de voadinika ao anatin'izay lalàna izay. De raha miresaka taxi moto tsika satria zay le loha hevitra de ny taxi moto zany tsy parmi na tsy ao anatiny izay autorisé manao asa fitaterana zay. Zay moa tonga any amin'ny teny hoe rehefa te hanova isika de kitio aloha ny lalàna. Dikan'izay zany rehefa apiditra ny deux roues asa fitateram-bahoaka ary tsika tsy mijery fotsiny Antananarivo amin'izay fotoana izay fa mijery amin'ny Madagasikara ray vohatra mihitsy satria tsy Tananarivo rery koa Madagasikara. De tsy maintsy mijery zany tsika Madagasikara ray manontolo de apetraka mihitsy ho lalàna ary tsy maintsy mandalo eny amin'ny antenimieram-pirenena hoe hoekena ho isan'ny fitaovam-pitaterana manerana Madagasikara manomboka izao ny deux roues. Zay zany aloha no tokony ho izy. Rehefa avy eo amin'izay rehefa tafapetraka izay de mivoaka ny arrêté ohatra ny nandrindrana ireny fitaterana samihafa amin'ny fiara vaventy, ny fiara taxi, ny camionnette sy ny sisa de misy lalàna mazava mipetraka hoe zao avy no tokony hajaina. Zavatra misy mantsy amin'izao fotoana izao de tonga de tsoriko le izy hoe gabraraka le zao misy. Aiza moa ny alalantsika satria zao anao miteny hoe taxi moto, aiza zao ny alalanao hoe iny olona mitondra taxi moto iny ka manana ny permis ahafahany mitondra moto. Aiza ny alalantsika hoe iny olona iny ka tena manana capacité hitondra moto. Ary za te hisarika ny sain'ny mpanaraka ny fandaharana hoe afaka manontanytsika ny amin'ny HGR firy ireo inona avy moa zany ireo karazana tena mpanao accident amin'ny resaka fitaterana eto Antananarivo de tena aminao fa tena mitana ny loha laharana ny deux roues, tsy tena hoe taxi moto fa ny deux roues de nefa ny rapitantana zany raha resaka lalàna ny jerentsika de tsy maintsy mijery an'izay. Hatreto aloha zany de mbola tsy tanteraka izay zavatra izay. Zay aloha zany anankiray zay amaliko anao amin'izay lafiny zay. Faharoa manarakarak'izay resaka saran-dalana. Ny saran-dalana de mitovy ihany amin'ny zavatra iainan'ny ndeha ataontsika hoe ny vahoaka amin'ny ankapobeny iainan'ny taxi. Raha miakatra ny lasantsy de isan'ny misubirana zany taxi ville na Antananarivo. Raha lasantsy am'izao zao tsika efa 9,000 novo ny lasantsy mahery ary de tiako tenenina hoe raha mandeha moto ianao mety hoe 9,000 mahavitanao course fa raha andeha taxi kosa ianao mazava loatra tsy ho vitana 9,000 zay course zay. Zay zany anankiray. Ankoatran'izay resaka fifaninanana ihany tsika maninona zany ny fanjakana ohatra andeha hitodika amin'ny fanjakana tsy mba mijery an'izay satria zao be dia be ny rehako satria mifampiresaka ihany amin'ireo rafitra taxi any amin'ny faritra any Toliara zao efa miasa manao fitaterana ny fiara diesel fa ry zareo aloha manana fiara tsara zay kosa aloha tena resahako zay ary marina zay zavatra zay. Zareo moa vitsivitsy ihany fa tsy maro be ohatra ny eto Antananarivo. Maninona zany reny zavatra reny tsy hovaina ihany koa satria mivoatra arakaraka ny zava-misy zany ny tokony mivoatra arakaraka ny zava-misy koa ny lalàna ohatra zany maninona zany ny taxi ville tsy maintsy terena hitazona an'ilay hoe tsy maintsy manaja an'ilay hoe tsy maintsy essence ny carburant satria zay ny lalàna mba hisorohana an'ilay hoe fandotona ny tontolo iainana. Maninona zany zay tsy maintsy bloqué ao anatin'izay. De fahatelo manarakarak' zany resaka humain na hoe maha-olombelona fotsiny de hoe zay zany sarotiny satria ny zavatra misy de amin'izao fotoana izao lasa ohatrany hoe déshabiller Pierre pour habiller Paul. Taxi ville zany inina potehana ve apetraka ho fanontaniana de reto olona reto izay milaza fa hoe sahirana zay tsy mihinan-kanina de reto indray nomena hanina de reto indray zany lasa tsy mihinan-kanina. Lasa ohatrohatran'izay zany le fitantanana ka amiko le izy resaka fijerena politika mazava mihitsy mikasika ny resaka fitaterana. De ny politika mazava de ny resaka lalàna aloha de ny resaka maha-olona ihany koa mifanaraka amin'izay. Fa rehefa ireo ny voajery araka ny tokony ho izy de ataoko angambany fa tsy misy adala. Fa efatra manarakarak'izay ny tiako atongavana de zao hoe ahoana moa zany resaka fitaterantsika nametraka bus classe ny commune urbaine na Antananarivo. Rehefa nametraka bus classe ny commune urbaine na Antananarivo de iza ny natsoiny voalohany anao an'ilay bus classe? Ny coopérative, ny UCTU sy ny FMA ireo izay efa misehatra ao anatin'ilay sehatra. Fa maninona rehefa tia miresaka hoe taxi moto na tsy fantatro zay mbola hoe ketriketrehan'ny olona sy ny sisa mbola miresaka VTC tsika satria nalefan'zareo koa VTC mbola concurrence en taxi koa zany. Maninona rehefa hoe ametraka an'ireny maninona tsy lay efa misehatra ao anatin'ilay sehatra no resahana hoe sao de mba vitanareo fa misy tinadin'ny
vahoaka ohatrohatran'izao a so mba vitanareo a mialohany anokafatsika n'lay setra ohatra zany zay resahako zay a fa nazanaty zany ho averiko ihany hoe lalàna aloha hatray de tsy mipermettre ny deux roues fa za zany eto mijery lavitra be ary mitsinjo lavitra be ao anatin'le setra fitaterana hoe na inona politika tiany mpitantana apetraka na ny androany na ny rapitso a de ny zavatra tokony isy de zao hoe ny efa existant aloha ny resahana mety manana eritreritra amin'ny fanjakana na ny commune na tsy fantatro rapitso hoe andeha ametraka zavatra ohatran'izao indray tsika fa zao indray no tendance ataoko anaty farangisosina le tendance de ny mpisehatra aloha satria ny asa fitaterana ne tsy sanatriavina hoe olona tsy nianatra reo olo reo e na sanatriavina ihany ko hoe andeha ataontsika hoe inona ny ilazako azy hoe sanatria fa tsy manambanin'izaniza fa hoe ohatrany hoe asa fitarihana sarety ohatra de hoe il suffit de mitaritarika fotsiny de vita ohatra zany zay resahako zay fa io zany a tsy maintsy mila fahaizanao mitondra an'lay fiara tsy maintsy mila fahaizanao manaja olona tsy maintsy mila fahaizanao indrindrindrindra an'lay itinéraire zany hoe fifehezanao alalana rehetra eto Antananarivo ka tsy nretrarehetra no mahafehan'zay na za zao ary ataontsika hoe mpitarika ny taxi a very ahako zao natsonareo nakaty andafy avaratra mbola sahirana hoe aiza sy makaiza daholo moa zany lalana ohatran'izay le izy zany hoe tsy natokana ho an'retrarehetra zany le hoe asana taxi a ville izay hoe le hitondra mihitsy de zay zany le mila le rafitra mila petraka fandaminana mila petraka fifampiresahana tenerana fa tsy tokony atao letrezana zay ngamba ny azoko ilazana anazy ka hoe na falinareo na tsy falinareo a de vo io ny taxi moto a de zay zany ao anatin'izany lasa misubira le zava-misy eo am'izay lafin'izay Ramatoa Clémence raha magnino fanazavanao akon'izany de mety ho maro ihany a reo nametraka fitokisana taminao reo mpitarika taxi satria ohatrany hoe ny ratsy kokoa indray ara ny asany am'izao fotoana izao a no diso fanantenana tamin'ilay a de toko hoe fametrahana anao isan'ny mpanolontsaina ny Antananarivo nefa ny ihany koa a lasa ohatrany hoe ireo mpanao taxi moto a izay nitoko hoe misy olona maro ihany koa miditra ao anatin'le izy zany a mety andeha toko hoe koa tsy de tena makasitraka loatra ny fomba fijerinao anatin'le fanakana azy amin'ny resaka ara-politika am'izay zany no resahako hoe ahoana ny tokonainao zany a mbola hirotsaka ao anatin'le fanaovana politika ao anivon'ny Antananarivo ve a ho plasaka mpanolontsaina manoloana an'izay a zava-misy zay a sa hoe mieritreritra koa hoe so de mba tsy voavaly daholo ny fomba ny tokony tondrana ny Antananarivo rehefa mpanolontsaina fa aleo any am'mpanatanteraka mihitsy no ilatsaka am'izay a mba mety afaka manapa-kevitra bebe kokoa amin'ny fomba fitatahana n'ilay Antananarivo zany amin'ny fifidianana manaraka ahoana zany a ny fomba fiatrehanao ny fifidianana ho avy io ama lasa mpanao politika anao amin'ny maha-olom-boafidy anao ny hoavy moa zany ho ahy a satria tsika zao 2023 hoe taonany fifidianana raha ny tokony ho izy de efa tokony andeha am'ty ihany koa ny fifidianana be ny tanàna no sy mpanolontsaina ny tanàna satria efa tapitra ihany koa amin'ity taona ity ny mandahanay ny volana novembre moa zany zay a efa tokony efa tsy eo am'zany toerana zany intsony za manokana zany de zay aloha no resahako voalohany hoe mampirisika ny taky moa zany amaha-olo-pirenena sy amaha-olona miezaka manaja ny lalàna hoe rehefa zavatra ny lalàna moa no mamaritra an'le hoe efa taona ny mandahanay a de tapitra ny efa taona de tsy tokony misy ny prolongation na ny fanalavam-potoana fa tokony avy hatrany a dia mirosa amin'ny fifidianana zany atreto aloha nefa ny CENI ohatra ny tsy mbola nanao proposition ana daty a na proposition ana tolo-kevitra moa zany hoe natao nalefa tany amin'ny exécutif am'mpanatanteraka de tsy fantatra hoe nahoana ny toyany fa za manokana zany de miteny an'izay hoe tsy tokony isy zay satria rehefa midilo io fe-potoana io a de efa compteny tsy manaja lalàna zany a ny fitondram-panjakana ny CENI ihany keo anatin'izay a satria rehefa tapitra ny fe-potoana de tapitra ohatrany hoe ho avy kosa ny fiafaran'ny mandan'ny filoham-pirenena de tapitra ny député moa amin'ny herintaona mikasika an'izay fifidianana izay tokoa de ny tenako zany a marina ny teninao teo hoe nizarainao roa moa le fantany hoe hijanona mpanolontsaina ve zany ny tenako sa anao be ny tanàna de le mpanolontsaina aloha zany efa hitako tao anatin'ny efa taona ary isahako no miteny etona fa
tsy mitsangamenatra ko ao anatin'zany asa nampanolotsaina zay nataoko tao anatin'ny efataona latsaka izay satria na nisy ny fitoriana ary zay mbola tsy nisy hatramin'izay ngamany hoe zany hoe mpanolotsaina ka hotoriana be ny tanàna zany mbola tsy nahita aloha surtout resaka hoe asa no atao nisy ny fitoriana nisy ny antsojay nisy ny disadisa na izany na tsy zany sahako miteny etona araka ny teneniko teo fa vitako atsaka sy andavany ny asako amampandolotsaina ny tanàna tsy ny sehatra ny fitaterana ihany izay neveriny sy ny olona maro hoe rehefa mpanolotsaina ianao de hijery ny taxi ianao satria anao filohan'ny taxi de tsy anao afa-tsy ny fijerenandreo taxi reo tsy nijery an'izay fotsiny ihany ny tenako tao anatin'izay efa taona latsaka izay fa tena nijery ny vahoaka amin'ny akapobeany arak'ilay hoe mpanolotsaina ny tanàna voaresaka tao anatin'izany ohatra ny resaka mpivarotra nanana olana be deaibe mpivarotra nanana olana teto izay nanovanay ina moa zany ezaka manokana na afatarana n'zany olana zany sy nanovana ny interpellation teo anivon'ny fiadidina ny tanàna satria zay moa ny asanay mpanolotsaina nisy ponina be deaibe ihany ko teto ny sedra olana nisy ny ravana trano indretra trano zao de tsika rehetrarehetra samy mizakany zany zahay de tsy niravoravo tanana manoloana n'zany fa de nanatanteraka ny asanay mpanolotsaina araka ny voafaritry ny lalàna tao anatin'izany dia ny fampahafantarana ny olana mitatitra amin'ny mpanantanteraka hoe tsy zakan'ny olona ny fampiakarana nandrosososikevitra hoe averenao am'loniny io na farafaratsy ny vireno tanterao zay voafaritry ny lalàna fa tsy noenona moa zany zay tao anatin'izany ny tiako hiaviana de hoe tena nanatanteraka foana ny asa mampanolo-tsaina ary hatramin'izao tsika miteny zao volana jona 13 tsika de mbola manatanteraka atsakany sy andavany an'izany asa mampanolo-tsaina ny tanàna izay ny zavatra hitako sy tsapako kosa nefa ary zay moa le hoe ny mialatsiny hiteny amin'ny teny frantsay hoe en apprend de ses erreurs ny zavatra hitako zany dia raisiko toy ny adosoana ihany le hoe nanaiky an'ilay fifampiresahana sy fifandraisen-dahatra tany am-boalohany zany niaraka tamin'ny volomboasary na ny IRK na ny IRD satria tamin'izany fotoana araka ny fandresahako ihany taminareo teo hoe nisy ny fifanatona na fifampiresahana ary nisy mihitsy ny hoe reto zany ny zavatra ho atao tafiditra tao anatin'izany fa mahana ny olany fitaterana tamin'izany fotoana de rehefa tsy teo amin'ny tenany zany le fahefana fa hoe nanoana ny be ny tanàna ankehitriny de ny rahana nahita moa zany fa de nampiasainy arak'izay itiavany anazy le fahefana de tsy afa-manoatra zany ny tena na de mpanolotsaina ny tanàna aza tsy mpanatanteraka mpanapa-kevitra de tsy afa-manoatra ohatran'izany ihany koa zao raisiko ny olana akapobeany zay raisin'ny mponina resahako teo mpivarotra resahako teo ny vahoaka amin'ny akapobeny amin'io resaka hetra io na izahay aza resy lahatra fa tsy mety io fanapa-kevitra fampiakarana hetra io tsy misy azonay atao afa-tsy ny firesahana ohatrany hoe aminareo mpapafantatra vaovao tahaka zao tsy misy azonay atao afa-tsy ny hoe mandeha mitory eny anivon'ny tribunal administratif tsy misy azonay atao afa-tsy ny hoe manao interpellation janona treo zany ny zavatra azonay atao tsy misy zavatra azonay atao mihoatran'izay etsy andanin'izay misy foana ny firesahanay moa zany amin'ny préfet izay isan'ny rafitra ihany koa manara-maso ny zavatra misy eo anivo za fiadidina tanàna-Antananarivo zany fa de mialatsiny raha indrana ny tenin'ny tanora hoe midona amin'ny rindrina foana izahay satria tsy nahazo fahafa-po mihitsy ny amin'ny zavatra izay hitanay fa tsy mandeha amin'ny fitantanana tiako hiaviana de zao hoe le mpanolotsaina zava-dehibe ary tena ilaina raha toa ka henonony ny mpanatanteraka fa ny hitanay zany zahay mpanolotsaina raha teo moa zany vitsy anisa ireo le mahasamy teny de tena hoe inina tsy henona fa ny maro anisa zay miara-talana amin'ny be ny tanàna afaka manapa-kevitra foana ry zareo ninina position raisinay de sahirana be zany ao anatin'izay tao anatin'izany no nahatsapako ary efa ela moa zany no nefa naresako an'izay fanapa-kevitra zay hoe ilaina lay mandray fepetra mandray fanapa-kevitra mikasika ny resaka hoe aty amin'ny mpanatanteraka zany be deaibe ny vinazo eritreretana sy tanterahana efa fantatra raha teo ihany koa zany satria ny tenako tamin'ny 7 de efa namolavola programa an'asa tamin'izany fotoana hoe hirotsaka ho be ny tanàna na Antananarivo fa araka ny fandresahako teo hoe nisy ny fifanatonana ny tena raha teo tsy hoe seza koa ro mamaiky fa nieritreritra hoe misy olona mahavita
afaka manatanteraka mihoatra noho ny tena ao anatin'izay resaka hoe fampandrosoana Antananarivo dia nampandeferina ny ampo hoe maninona moa zany raha miara-miasa ao anatin'izay ho tombotsoa ny tanàna Antananarivo. Tsy zany anefa ny zavatra misy ary rahantsika miaiky kosa angamba fa tsy mandeha amin'ny laoniny le Antananarivo, tsy misy nyresa-bola nresantsika teo fa nyresa-bola dia fototry ny olana samihafa, ny lalana tsy vita, ny fako tsy afaka, ny karaha mampiasa tsy voaloha, ny fikorotanana samihafa eto amin'ny tanàna Antananarivo dia fototry zany rehetrarehetra zany nyresa-bola. Dikan'izay zany mila mpitantana. Voalohany aloha hametraka mangarahara, faharoa hametraka n'izany tena hoe fiara-miasa matotra sy mandeha ataontsika hoe tena ataoko anaty farangisosina hoe professionnel ve ny ilazako anazy, tena hoe matianina eo amin'ny mpanatanteraka sy mpanolo-tsaina ary fiaraha-miasa tena hoe tsy isina lolopona fijerena loko politika fa tena hoe fijerena amin'ny saina madio, hindrana fitenenana hoe fitiava-tanindrazana ve no tena tiako hiaviana ao anatin'izany zany hoe rehefa mitantana ianao dia mitantana ianao mijery ny mason'ny vahoaka, fa tsy hoe mitantana ianao dia anananao lolopo ny mpanolo-tsaina, dia anananao lonilony ny mponina, de zany mantsy zao ny zavatra hita sarisary zany amin'ny ohatra vitsivitsy hita eto amin'ny tanàna Antananarivo. Misy an'izany eto hoe raisiko fotsiny zao farany teo hoe misy mponina nanana olana tamin'ny resaka SMGD de tena anaovan'ny commune antso-jay, tsy vitany hoe nandefasana olona polisy mitambasy fa mbola lasa ihany koa ny alatsiny am'le vitany hoe ntsika fonina ny resaka hoe aiza ny permis, aiza ny fandaovanao etra, nefa resaka parking re zany. Tsy mendrika zany ny zavatra ohatran'izany raha hitantana ianao. Fa tsy maintsy fitantanana madio, tsy akijery loko politika anankiray de tsy misy inona re zany ny tenenako an'izany hoe akitsi-po zany madio ny fomba fitantanana. De le mangarahara indrindraindrindra. Zany hitako aloha tao amin'izao mampanolo-tsaina ny tanàna ny tenako zao hoe tsy tanteraka mihitsy zany zavatra zany. Ao aminay ao na zahay mpanolo-tsaina aza de anafenana zavatra maro be fa rehefa avy eo fantatra ihany. Resaka knapsa zao ohatra, nafenina anay tena hoe impito mandifotr'olona nanafenana anay an'izany fa fantatra ihany le izy taty aoriana satria maninona nivoaka, nisy ny ampamoaka mikasika ny resaka knapsa de fantatra ihany le zavatra. Zany fitantanana tsy mety. De ny fahatsapana n'izany rehetrarehetra zany no antony mahatonga ny tenako hoe tsy mety tsony kosa angamba ny raha hoe rapitso de mbola andeha indray anao ataoko anaty farangisosina hoe dila indray de hiteny hoe ohatran'zao indray am'izay olona mbola hitantana rapitso satria hafa ihany. Moa zao fiteny frantsay hoe on est mieux servi que par soi-même, de aleo zany ny tena mihitsy no mandray andraikitra ao anatin'le izy satria ataoko angamba fa efa ampy izay traikefa izay nananana izay ary lasa nenina le izy ary lasa fahamenarana eo anatrehan'le vahoaka satria za manokana zao de menatra eo anatrehan'ireo mpitatitra izay nametraka fitokisana amiko satria tamin'izany fotoana de niteny mihitsy hoe ty olo ty amany olo atsika. Rehefa avy le olona mivadika menatra ny tena eo anatrehan'ny vahoaka Antananarivo hoe tamin'izany fotoana napirisika hoe ity olo ty tena hitondra fanavozana marina araka ity velirano ny arivo izay nampahafantarina ity rehefa avy eo tsy mandeha arak'izay fampanantenana izay de lasa fahamenarana le izy de tsy mety amiko zany zay zavatra zay de zay mahatonga ny tenako hoe okizay aloha ngamba n'le resaka mpanolo-tsaina ny tanàna fa efa mba hita ihany le traikefa aloha miakatra antanatohatra kely kokoa mihoatra an'izay de ny fiakarana ho ben'ny tanàna Antananarivo zany. De raha tonga eo amin'izay toerana mampanatanterak'izay ary ianao inona ary ny ataoko hoe vina entinao hanatsarana tena hoe tanàna Antananarivo mba tsy hoe ho velirano tsy ho tanteraka ohatr'izay velirano ny arivo izay koa le izy avy eo. Ary ngamba ny ampiko kely hoe efa eo mpieritreretana very mantoko Clémence amin'izao zany hoe magnangana antoko politika manokana mihitsy sa hoe hiaraka amin'ny antoko politika hafa sa hoe ahoana ny fomba andeha taoko hoe eritreretinao angalana n'izay hoe andraikitra vaovao mahabe ny tanàna izay raha tonga ny fifidianana manaraka. Ino moa efa nampahafantariko ihany hoe ny tenako moa zany tao anatiny ireny raharaha maro be izay nahazo ny tenako ireny tao anatin'izany ny fitoriana maro samihafa izay efa fantsiviny no niatra tao anatin'izay efa taona izay dia tsorina hoe tsy niady rery fa nisy nanampy. Ary isany nanampy be dehibe ny tenako tamin'izany ny antoko tiako Madagasikara.
de raha nanapa-kevitra zany ny tenako hoe hifaninana ao anatin'izany andraikitra ho be ny tanàna Antananarivo zany a de mazava loatra aloha zany a tsy te hiaina n'lay hoe fivadiana sy heverin'ny olona ho mpamadika de mandeha kitsi-po be mihitsy araka ny efa nyteneniko teo ihany a dia voalohany indrindra moa zany nampafantatra ny atoko tiako Madagasikara hoe zahako eritreritra hirotsaka ka raha sitrakareo ny anoana na anolotra dia nandefa taratasy zany any am-pelatana ny tompona andraikitra eo anivon'izany antoko zany ny taratasy a dia miandry ahy zany zao hoe anahoana ny tohiny na izany na tsy zany a araka nyteneniko teo hoe efa fanapa-kevitra efa ela ny ahy ny hoe hirotsaka ary tamin'ny fotoanandro nampahafantarina hoe hirotsaka de avy hoe tsy nirotsaka de lasa fahamenarana ho any ho hita ary tena hoe be de be no nanakihana hoe lasa ohatrany hoe sanatria vava nampanantena pokaty sy hoe nandainga de nefa nyzany zavatra zany a tsy ankasitrahan'ny vahoaka zay zavatra zay de aleo zany ny eritreretiko zany tao anatin'izay hoe ho fanajana aloha zany ny olona izay nanampy ahy kosa de nalefako ny fangatahana tsy manery kosa nefa ao anatin'izay hoe tsy maintsy ho zaha fa ny discipline de partie na fifandaminana any amin'ny antoko moa iny a fantatritsika tsara fa misy an'izay any anatin'ny antoko any a tsy fantatro zany zay satria zaho mbola tsy niditra tananty amin'ny toko aloha hatreto a dia avelako malalaka ny antoko andinika aloha mikasika an'izay rehefa ohatra moa ka ozy izy ny antoko hoe ny antoko tia moa zany hoe efa manana olona izahay satria zahay antoko politika de efa ity olona ity no eritreretinay a tsy manana olana am'izay zany Clémence Rarinirina fa za kosa de niteny fa za tsy maintsy anao za tsy maintsy hifaninana ho be ny tanàna Antananarivo mozy izy ny fantaniny monsieur Niaina teo hoe manana efa mieritreritra anangana antoko ve a hatreto aloha ny lalàna de afaka mirotsaka ny tena na de tsy manana antoko ary amin'ny amin'ny alalan'ny maleo tena zany hoe indépendant dia rehefa tsy atolotra antoko zany ny tenako a de mieritreritra anao indépendant kanefa le indépendant tsy hoe indépendant a i olon'olona fa tena ho indépendant hiara-iasa am'rehetrarehetra zay zany na miaraka amin'ny antoko ary ahy zany a de mba isan'ny eritreritro zany zay hoe mba tsy ho voafatitra ilay hoe mantoko fa ny tanàna Antananarivo de atsika rehetra isika rehetra mila mampandroso azy a tsika rehetrarehetra manana anjara biriky hoentina ao anatin'izany a dia ny eritreritro manokana zany de hoe tena isokatra amin'ny rehetrarehetra ary zay le niteneniko teo hoe tsy hijery loko politika hoe ty ihany ty tsy tiako ty olona ty mandreraka na ty olona ty tsy mitovitovy fomba fijery amiko fa rehefa te hampandroso Antananarivo niza niza de hoe vonona hiara-iasa zany ao anatin'izay zay zany no eritreretiko aloha hatreto ao anatin'izay hoe fampandrosoana Antananarivo zay satria hitako tao anatiny zao traikefa mampanolo-tsaina izao ary efa hitako ihany koa fony ampanao gazety a fa tsy vitany hoe ankolafy anankiray irery ny fampandrosoana Antananarivo ary efa hitako ihany koa zany a hoe misy an'izay fomba fijery zay hoe rehefa manao zavatra ohatra raisiko exemple hoe manao événement de hoe alohantsika ihany fa aloha tsy atsoina ry anina fa adversaire-ntsika reo zay zany a toetsaina tiako hovaina raha za manokana hoe tsy misy an'izay akijery loko politika zay satria amiko ny be ny tanàna de tsy tokony hijery an'izay mihitsy ny be ny tanàna ne matona petraka amin'ny toerana de tena hoe hitantana ny tanàny ianao aloha ny tian'ny olona voalohany a marina fa mety hoe noho ny antoko manolotra anao ny itiavan'ny olona anao fa ianao aloha ny tian'ny olona voalohany zany hoe ilay programa nasanao no ifidianan'ny olona anao rapitso de zay zany le tiako tenenina hoe ndretrarehetra de tokony manana anjara biriky anatin'izay a tsy misy tokony aniliana nizaniza mila mametraka an'izay fisokafan'izay ary isan'ny atongeza be ananako ao anatin'izay angamba ny fijeriko azy a ny lomanosako nandritra ny taona maro tao anatin'ny tontolo ny serasera rehefa ao anatin'ny serasera ianao de mahazaka tsikery ianao a mahazaka ny mety ho fanaratsian'ny olona ianao a sy ny sisa de zay zany isan'ny atao lehibe ho ahy de zay zany tiako tenenina hoe zay zany le izy nanontany ianao teo hoe ahoana ny vina le vina ngambany tsy mbola hoe fotoana fampahafantarana inona moa no ataoko satria hainareo ihany fa ny anareo raha teo mifandarana mandeha amin'ny youtube sisa hiparitaka manerana ny Madagasikara tsy de tsara loatra ny fampahafantarana hoe inona no zavatra tena ho atao satria mbola tsy fotoanany angambany zao mbola tsy ao anatin'ny fotoanany fampelezakevitra na izany na tsy zany ny azoko tenenina de amafisiko le teneniko teo hoe fananana programa nasa matipaika mifanaraka tsara amin'ny zavatra andrasana Antananarivo zavatra misy mantsy de zao a ataoko
andeha ataontsika hoe anaty bangokana teny tokana le izy a feza teny fofoy angamba ny tena malaza azy hoe Antananarivo am'izao mila jerentsika aloha raha mandray le resaka taxi teo ihany hoe miaingany amina toerana anankiray tsika hoe point A de andehantsika any amina point B de tsika tsy afaka anao dingan-dafa hoe tonga de eto de tonga de tonga aty fa tsy maintsy tsika avy eto amin'ny point A makeo amin'ny point B avy eo amin'ny point B makeo amin'ny point C zay vao tonga any amin'ny point D dikan'izay zany a le Antananarivo am'izao a mila hatsaraina aloha miala am'izao situation zao zay aloha zany aloha no fanampy zay aloha zany amiko manokana no tokony apetraka fa tsy tonga de hoe zay mantsy nisan'ny mahavoam-panao politika de lasa miteraka fahasorenana ho an'ny vahoaka hoe fampanantenana atao be dehibe a avy eo nefa tsy misy tanteraka le izy aleo zany a manao zavatra réaliste azo tanterahana resaka sika mantsy teo zao hoe resaka olany commune ny resaka arabola ka raha manimpiasa aza ve tsy voalohanao ahoana moa zany no ahafahana eritreretana fa raha tsy mahaloka raha mampiasa ianao a ahoana no ahafahanao manamboatra lalana 1 kilometatra ohatra tsy possible zany aleo zany tsika mipetraka amin'ny tany ny tongotra de mandinika tsara an'izay hoe ahoana aloha no ahafahana miantoka ny fonctionnement raha izay faharoa ahoana am'izay no ahafahana mijery ny resaka ina moa zany investissement rehetrarehetra ahoana no ahafahana miantoka n'ireny asa tokony tanterahan'ny commune maro samihafa izay andrasan'ny vahoaka amin'ireny zay zany le izy ka araka ny teneniko teo ihany iverenako hoe mila mipetraka amin'ny tany ny tongotra ny olana rehetrarehetra de misy vahaolana dia mila n'izay fahaizana mahamaolana zay fa famahana olana koa tsy vitako sasa amirery mandainga raha miteny an'izany fa tsy maintsy miara-miasa amirehetrarehetra zay ny tenenako hoe ny be ny tanàna ary io tsy eto Antananarivo irery ihany fa manerana amin'ny Madagasikara tsy tokony ho voafe na ho voageja le resaka hoe za avy amin'ny antoko politika zao a de antoko politika io ihany a de tsy manao afa-tsy io a fa ny zavatra ataoko ohatra zany raha antolotra antoko politika ka mety ny ataoko a amiko reharehany antoko politika zay nanolotra zay zavatra zay ka amiko zany tsy tokony hoe ianao tsy mahazo miara-miasa amin'ny anina fa tsy tokony ho zay zany le izy fa araka ny teneniko ny tanàna Antananarivo na ny commune de anydritika rehetrarehetra de tokony tsika rehetra miara-mampandroso azy izay moa zany mazava ho azy fa tsy maintsy andalo amin'ny resaka fifidianana ny fandraisana ndraikitra mahabe ny tanàna na mpanolo-tsaina hitantsika ny tontolo manodidina ny fifidiana sy ny fikarakarana ny fifidiana amin'izao fotoana izao ny fanalavaozana ny lisy mpifidianana ny fomba fiasan'ireo rafitra mikarakara ny fifidianana sy ny tompona andraikitra isan-tsokajana ahoana ny hevitrao ny fitokianao amin'izay fanomahana sy fikarakarana ny fifidianan'izay inona no mesy hoe sosikevitra fanatsarana na ataoko hoe interpellation ataonao amin'ny resaka fifidianana satria mazava ho azy fa zava-dehibe eo amin'ny firenentsika amin'ity taona 2024 ty ny fananana fifidianana ho ekeny rehetra mba tsy hampiverina indray ny krizy ara-politika sy hampihetsika ny firenena ao anatin'ny fahantrana lalina misy mifamiresaka amin'izao fotoana izao hoe sao de andady tokony isy teteza mitandray ary izy ity satria ohatra tsy de matotra loatra zany fifidianana zany ahoana ny hevitra manokana amin'izay maranantsika momba ny resaka fifidianana tsika tany demokratika de amin'ny alalany fifidianana foana ny tokony angalana ny fahefana zay aloha de marina ny zavatra hita nefany am'izao mitsika miteny zao efa mandeha ny famolavolana ny fanomanana ny fifidianana de ny famolavolana ny lisy mpifidianana moa zany efa andala mpamaranana azy ny seni ny zavatra tsikahitro de zao hoe ohatran'le ndresahako teo momba ny commune ihany misy mangarahara tsy tiana hapetraka eto amin'ny firenena zay le olana ary amiko manokana ny fahefanana ny seza de mandalo zany tsy tokony fikirana zany ny seza ohatranay zao anatin'ny sehatra mampanontsaina zay raha zao efa tsy mahandry ny ny fotoana ialanay eo amin'izany toerana zany iresahanay sy anaovanay tatitra amin'ny vahoaka hoe inona avy ny vitanay amiko zany tokony ho rehare ho an'ny mpanao politika ny fahafahana amin'ny teny ho an'ny vahoaka fa nahavita araka ny tokony ho izy ny andraikitra napetraka ny vahoaka taminy izy zavatra misy nefany amin'izao fotoana zao raha miresaka fifidianana isika dia misy an'izay tsy mangarahara araka andresahako teo zay le tsy mangarahara de zao hoe raha tena anova ny anao ametraka an'izay fifidianana madio ekeny rehetra demokratika izay ny senia tsotra kely ane manao an'izany inona moa ny olana raha toa ka efa vita moa zany iny ny ataontsika hoe refonte
efa andalam-pamaranana vita ny fanisana mpifidy a de avoaka afisena isaky ny raopoko tany za raha tena nanao proposition moa fa zany hoe io moa zany mbola tsy tanteraka le izy hoe raha za manokana mandrososokevitra de ozy hoe io resaka lisy mpifidianana io de tsy tokony natao a par ordre alphabetique iny zany tena olana iny hita foana mantsy rehefa le mandeha mifidy a na le olona izay mijery an'lay anaran'le olo-pirenena ao anatin'le lisitra aza tsy fatany hoe H zao na M zao na N zao de sahirana be izy mamadibadika le boky a sady lany fotoana be ihany koa ao anatin'le fikarohana an'le anarana fa amiko zany raha ny tokony ho izy tena nanamora zavatra be deaibe ary tsika raha teo ny resaka refonte a de tokony hoe natao isaky ny adresy ny famolavolana ny lisitra isaky ny adresy zany hoe amin'ny adresy anankiray a ohatra hoe lo YZB a de zay ao anatin'ny YZB 66 ohatra de reo zany a de mifankafantatra daholo de rehefa mijery ao anatin'lay lisitra ohatra za ao anatiny ianao koa mety ao anatiny ray trano ray adresy ray logement de mifankafantatra hoe ianao madame Sonia mbola tsy ao na ianao monsieur Nena mbola tsy ao ndana makany amin'ny fokotany fa ohatry mbola tsy hitako any anarana manamora zany zay zavatra le izy moa efa nisafidinana nanao an'le alphabetika par ordre alphabetika de zao tokony afisena zany le izy zay le mangarary resahako inona ny antony manakana ny eo amin'ny senia tsy hanao an'izay ny vola kirakaraina raha teo raha ny fitombatomba 140 milliards d'ariary vola be ne zany raha resaka impression ve manao ahoana de tsy hisy prestataire ve afaka mba hoe manao an'izany ohatra na hoe na izany ara ny ilana ny fiarahametan'ny vahoaka mba hisoroana ny crise araka ny tenen'ny monsieur Niana teo azo eritreretana angamasany zavatra fa tsy misy an'le mangarahara dia fantatritsika zao am'izao fotoana zao nampanao gazety ary ane sakanana tsy avela makeny amin'ny fokotany maka vaovao nefa ny isan'ny fototra ny asa fanaovan-gazety zany hoe accès aux sources d'information de nefany a tsy avela sakanana zany a tsy mangarahara inona ny afenina ao anatin'izay zay zany zao aloha lesoko anankiray faharoa manarakarak'izay a resaka interpellation ozy izy ianao a za manokana de miteny hoe io CNI io a mbola tsy tara angamba raha iresaka mangarahara foana ihany a inona moa ny olana raha ohatra ka averina rafitra mihitsy le CNI amiko raha ohatra ka ny sinny mba ahatongavana amin'ny fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena aloha ny resahako a hoe tsy de andeha anova famindra isika hoe matetika mantsy hoe atao au dernier moment vao mody ampahafantarina iza le irotsaka de le effet de surprise iny zava-dehibe maninona za ohatrana manokana zao efa presque 9 volana zay nampahafantatra fa za irotsaka de maninona zao raha azo atao koa hoe tonga de miteny hoe ampahafantarina zany hoe iza daholo ary le irotsaka de tonga de any de efa ampahafantarina zany reto mirotsaka mahafeny fepetra ve nareo mahafeny fepetra reo a nareo tonga de manana représentant tsirairay ao anatin'ny CNI afahanareo manara-maso an'le fifidianana satria nareo no hifaninana ao anatiny azo atao zany ny arity amin'ny société civile ohatran'izay tokony afela mandraindraikitra be zany ao anatin'izany ny rehetrarehetra sokafany io CNI io ohatr' zany koa ny ao anatin'ny HCC inona ny olana na ataontsika hoe à titre de inona le zany hoe consultatif fotsiny ary ohatra na hoe tsy haiko ny partie prenante ao anatin'le resaka élection de mba afaka hoe mijery a manara-maso a tsy fantatro hoe à titre de contrôle moa zany mba afaka manara-maso ny tiako tenenina fa tsy hoe consultatif inona moa zany tsy ahafahana manatanteraka an'izay de tsy manana fahavonona an'izay ny mpitondra de tsy maintsy mionona zany amin'io CNI io de mionona amin'io fanomanana fifidianana io zavatra misy am'izao fotoana zao a 10 millions mahery kely lazaina fa isan'ny mpifidy am'izao fotoana zao a tsy zaitiko zay 350 sa 500 de milaza ndray zao am'izao fotoana zao zany ny CNI hoe tokony tamin'ny teoloha teo hoe tokony ho 13 millions safiriny tokony ho voasoratra de am'izao fotoana zao efa tokony clôturena lay lisitra efa tokony ho vita lay fanisana mpifidy de mbola hitarina indray misy zavatra fandikan-dalàna be deaibe de za manokana mahita ao anatin'io zavatra io a hoe kely ny fonoko ny sin'ny fifidianana mangarahara eto Madagasikara ary ambony be ny aya
ny amin'ny sinakrizy eto Madagasikara manoloana nyty resaka fifitianany ity. Raha ny fijeriko azy am'izao fotoana zao amin'io zavatra misy io a, raha tsy hoe manapa-kevitra ny anova famindrany eo anivon'ny senia sy ny fanjakana mikasika an'io resaka fambolavolanany lisitra sy fanomanana ny fifitianana amin'ny ankapobeny io. Fa averiko ihany hoe matoa tsy mametraka mangarahara de mizavatra fenina de rehefa ny zavatra vokatra zay raha piso de tsy maintsy ikorotana ny olona satria zay voka-pifitianana eo zany tsy maintsy ametrahan'ny olona aya foana hoe indrindrindrindra ho an'zay hifaninana ho an'ny fifitianana filoham-pirenena hoe tena io marina ve no verdict des urnes sa inona ny zavatra misy. Zay mahakasika ny fifitianana zay koa angamba no entintsika mamarana ny fandarana ao amin'ny androany a, manam-potoana kely ianao 2 minitra ahafanao hoe mamitona izay zavatra rehetra no resaresantsika teto zay. Nisy fanontaniana dingo kely le resaka tetezamita kely fotsiny valiko raha sitrakareo valiko le resaka tetezamita za manokana dia mitsipaka marondrano ny resaka tetezamita. Efa hita teto Madagasikara ny voka-dratsiny zany tetezamita izany. Efa hita teto Madagasikara fa hoe ny mpanao politika atsika aloha ny akamarony a dia saika hatreto aloha maromaro a no tia tena zany hoe tonga amin'ny fitenenana hoe l'appétit vient en mangeant ve le izy a, ka rehefa mahazo fahefana de te hanitatra foana. De nefany a raha miditra tetezamita izay de za mino maromarina fa tsy maintsy zay ihany nitranga eo, zay tonga eo hitantana an'io tetezamita io de hanitatra an'io foana ny vahoaka nefa am'izao fotoana zao efa tena sahirana. De amiko manokana zany a tsy tokony hiditra anatina tetezamita ny firenena fa fifidianana ihany ny vahaolana. Fa averiko le niteneniko teo a, mila manana bonne foi eo anivon'ny senia satria ny fahefana de mandalo a na ny toerana izay ipetrahana reo amin'ny senia ireo ihany ary. Amaranako ny resadresaka makasitraka anareo eto anivon'ny sioka nandray ny tenako tamin'ity fandarana tato anatin'ity fandarana ity a, makasitraka be deabe ny mpanaraka ny fandarana ihany koa antenaiko fa nitondra fanazavana misimisy kokoa ny am'izay mety ho fanontaniana apetraky ny mpanaraka ny fandarana ny intervention ko tato anatin'ny fandarana. Ny amaranako azy de tsotra be hoe indramiko ny irany Henri Ratsimbazafy hoe mahantra tsy mahantra olomanga fa mahantra olomarina Madagasikara. De amiko zany a fotoana an'izao satria tsika mantsy manana olomanga be deabe nianatra nahita fianarana fa le olomarina tena hoe azo isaina amin'ny ratsan-tanana. Fotoana an'izao tokony hifoazan'ny olomarina rehetrarehetra, tokony handray anjara amin'ny fampandrosoana Madagasikara, tokony hisehatra ao anatin'ny politika fa tsy avela-potika ohatran'izao ny firenena. Mankasitraka anao Ramatoa Clémence ny vahita ato amin'ny fandarana, ankasitrahana ihany koa anareo mpiaino any tokantrano any nanaraka tsy tapaka izay fandarana izay, manome fotoana ho anao indray a mo amin'ny manaraka indray veloma tompoko.